Mila miomana amin'ny fandraisana ny fitantanana arena kibony tany ataon'ny solika kosa i Madagasikara antony iray mahatonga ireo délégation avy any Indonésie izay ahitana ny solotenan'ny groupe benchmark izarany traikefany eto Madagasikara izany rehetra izany. Miara-miasa akaiky ny Université-n'Antananarivo amin'ny alalan'ny École supérieure polytechnique sy ny groupe benchmark izay actionnaire ao amin'ny Madagascar Oil ary efa nisy ny Memorandum of Understanding navitasiny ny eny anivon'ny École supérieure polytechnique dia efa misy ny offre de formation mikasika ny pétrole efa entona laza zay ary efa 30 no nivoaka ho ingénieur. Maro ireo fandaharana asa vinavinaina ao anatin'ny fiaraha-miasa. Nisy zany tamin'izao voalohany zao fahatongavan'ireo manam-pahaizana mpampianatra avy any Indonésie nampianatra teny amin'ny École supérieure polytechnique nandritsy ny 6 mois nisy 7 teo izy reo nisy 7 teo zany izy nitonga eto ary izy ry amin'ny sisiny ity no namarana zany fanofana zany. Misy koa zany atao amin'ny fifanarahana io fametsahana laboratoire manokana momba ny fikarohana solika eto Madagasikara. Dia misy atoko amin'ny teny frantsay angamba ilay hoe programme d'échange universitaire resaka mobilité échange de personnel académique et administratif dia misy mobilité des étudiants dia misy fanomezan-jareo boky ara technique momba pétrole eto amintsika maromaro zany fa eo mpanomanana azy izahay. Izy ity moa zany dia mety afara amin'ny hoe resaka programme de jumelage universitaire zany hoe mefana amina co-tutelle na co-diplomation. Voalaza fa tokony hiomana dieny izao isika amin'ny fandraisana ny fitantanana ny arena ka zava-dehibe ny fampiofanana ny tanora malagasy amin'ny sehatra toy ny industrian'ny solika. Ny faritra Afrika Atsinanana sy Canal de Mozambique raha teo dia voalaza fa manana tahirin-tsolika betsaka. Tsy mamefy hoe azy rery ny fitrandrahana fa zay ilay nataoko hoe aty amin'ny tontolo ny fikarohana amin'izao fotoan'izao dia hifandrombonana ny fitrandrahana sy ny fikarohana atao. Tsy ana firenena anankiray ny tompon'ny fahaizana rehetra fa ohatran'ny zareo zany zao nandritra n'izay le hoe 20 taona mahery zay izy nianatra an'le izy dia ampitainy aty amintsika dia fa ny fiheverana azy dia tokony atao anatin'ny 10 taona tokony afaka mandray andraikitra ny malagasy farafahatarany satria ireo mpianatra efa mivoaka ireo zany araka ny voalaza teo dia efa mandray ny toerany any amin'ireo orinasa isan-karazany ireo. No amafisina Andriamatoa Ananda Idriss, Chief Representative Madagascar avy amin'ny benchmark fa nahaliana ireo mpampianatra avy any Indonésie ny fahaizan'ireo mpianatra malagasy mandray ny fampianarana. Ireo mpampianatra ireo raha ny voalazana dia manana traikefa tanteraka noho ny fitrandrana petrolina efa nisy hatriny ela tany Indonésie.